Lao jerena kaiky ny fampiarana izay sarandalana vaovao izay araka ny marimaritra iraisana tapaka tao anatin'ny fivorian'ny mpitatitra sy ny filohan'ny teteza mita hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny kooperativa Mirindra izay ahitana ny zotra 320 amzato sy ny zotra 450 amzato. Ankoatr'izay dia nitondra ny fomba fijeriny makasika ilay bus vaovao afarana any Chine ihany koa ireto mpitatitra ireto. Sosikevitra moa zany vokatry ny fionana tamin'Andriamatoa filohan'ny teteza mita mikasika ny sarandalana dia efajato ny sarambabe fa misy fitsumbinana manokana kosa ho an'ny mpianatra ary ho an'ny mpiasan'ny zone France ary farany be antitra ho 300 ariary. Ny fanatanterahana an'izay zany dia tsy maintsy misy pitsonkely satria misy afahana manavaka azy hoe tena mpianatra mariny ity, tena mpianatra ny zone France tia be antitra moa hita hoe be antitra izy angamba mety tsy dia tena olana loatra, tsy dia tena hoe hiteraka fahasahiranana akory tsika fa izay no ezahana ny ampilamina azy. Mety aminao reo hoe le bus avy any Chine mety manaona ny fatezany? Le bus avy any Chine dia mahavelombolo satria fiara vaovao ary irarindray raha hoe tena tsy ho diso anjara amin'izany zavatra tsara tarehibe izany izay mampandraranay fa dia heverinay fa zavatra tsara ho anay sy ho an'ny vahoaka, ho an'ny fandrarana, ho an'ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo zany.